Sesy. Azafady fefahala loatra dia tsy dia moana intsony. Zany. Nefa dia efa fantatrao tsara hoe miandrianao foana isanandro vao matory. Dia tsy mba misy tahotra akory ianao hoe izao vao miditra ny trano. Fa taiza ianao? Efa hainao nge hoe taiza e. Tsy manatsafidy satria be ny asako fa ianao mihitsy mila vanny amin'ny tsy misy dikany. Za indray mila vanny amin'ny tsy misy dikany. Ianao mahita excuse lavan'ny tsy vidiana tantrano dia za indray laza ianao mila vanny amin'ny tsy misy dikany. Fa inona ary ny tianao ataoko e? Tsy asa. Mahita ity vanampy foana. Fa ianao za mihevitra hoe marina ianao io. Rehefa tsy hoe misy projet vaovao hoe mivorona ao am-piasana e, misy olana ao am-piasana e, dia inona koa? Fa inona mihitsy ny tena fianao ambadika any? Ka leo ahy. Leo nitabataba sy memenao lava isanandro ato. Tsy aleko miaraka mipandekama. Hay. Rehefa mipandekamanao tsy makaleo anao dia mandeha ny. Ndana va dia hoana mipandekamanao? Ka mandra-pahoviana ary ny retako ny agistinanao ato. Ny tena marina tsy misy ilanao natsony mihitsy ny angamba ka. Ianao ny tsy mody hatrany dia za indray no mianao tsiny. Satria za miala tsiny aminao dia za foana ny diso. Ianao foana mahita tenenina ato. Eno a. Efa haiko hoe zany te hiteniteny foana eto e. Tsy misy irarahinao aza mihitsy. Tokantrano tsy voatery lamina foana. Fa misy ny olana dia fampiresaha. Mety misy zavatra banga angamba ao. Dia mitady izay zavatra banga izay mahatonga anareo roa mifamaly foana. Fa andramo an-taniana fotony anie izay zavatra takianareo e. Alefaso e. Inona zany tokony ataoko mba hampilamina fiarahantsika? Tiako hoe mba omenao lanja kokoa zany noho ny any ivelany any. Rehefa ny any ivelany any no omenao lanja kokoa dia mahatsiaro hoe irery izany ao anatin'ilay fiarahana. Mila fotoana bebe kokoa mba hiarahana aminao a. Azonao zany? Mba hatsapany hoe manan-danja aminao izy a, dia mila fotoana hiarahana aminao. Tsy eo amin'ny fisianao fotsiny any anefa, fa mba mifampizara koa. Ok? Andrindray aho izao mba manontany hoe inona zavatra takiny any aminao? Inona izany nataoko mba hampilamina fiarahantsika? Tiako raha mba manohana anay ianao satria mafy ange ny asako e. Dia tiako koa raha mba fiarahamiko ianao. Mba hafeno fifankatiavanareo zany a, dia mila ny fanohananao izy, mila ny tambitambinao izy. Tsy amin'ny fiteny fotsiny any anefa, fa amin'izay zavatra rehetra ataonao aminy mihitsy. Rehefa feno izay zavatra banga takianareo roa izay a, dia jereo fa ilamina tsara ny tokantranonareo.